Salama tompoko, matitoko fa efatra amboroapolo andeny fa telo ataka an'izao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy ary mipetraka teo tendrombohitra oliva izy tena anatin'azy mangingina ny mpianana ka nanao hoe lazao aminay izay andro atongavan'izany ary izay famantarana ny amin'ny fiavianao sy ny fataperany izao atontolo izao. Mino fa mitovy mpianatra ihany tsika rehetra samy lina ny afantatra andreo karazana famantarana maro isan-karazany ny amin'ny fiavian'i Jesosy sy ny andro farany. Manana zavatra maro olazana amin'izany tokoa ny tenin'Andriamanitra fa amin'ny tia ny ity dia hosingantsika manokana ireo karazana famantarana iseho ety anivon'ny fiangonana rehefa ireto zany miseho sy hitantsika ety anivon'ny fiangonana dia aoko fantatritsika fa miditra ao anatin'ny vaninandro farany sika ary eo ampiandrasana indrindra ny fiavian'i Jesosy. Teboka voalohany Mateo 7:7 hatramin'ny 5 ary Jesosy namalaka nanao taminy hoe mitandrema fandraisa mitaka anareo fa maro no avy amin'ny anarako ka na hoe izao no Kristy ka maro no ho voafitany. Amin'ny fotoanandro izay ahitantsika eny anivon'ny fiangonana maro isan-karazany eny misy olona mitonona ny tenany ho Jesosy tsy eto amintsika rery koa amina firenena natokana fa amina firenena maro isan-karazany. Amin'izay fotoan'izay dia fantaro fa miditra ao anatin'ny vaninandro faransika ary ampiandrasana indrindra ny fiavian'i Jesosy. Fantatritsika tsara angamba ny zava-misy eto Madagasikara izy ilay olona mitondra ny tenan'i Jesosy eto any Brezila misy, any Congo misy, any Suède misy, any Amerika misy, maro isan-karazany no ahitantsika an'izany dia mitondra tsy tahotra tsy henatra mihitsy hoe izany Jesosy nefa fantatritsika tsara ny tantaran'i Jesosy tamin'izy tonga tetỳ ambony tany sy ny fisehoany ainy amin'ny rahona lanitra amin'ny fotoanandrony fantatritsika zany nefa tsy menatra ny olona amin'ilay za mihitsy lizika zany nalefan'Andriamanitra mba hanafaka an'ity fireneny ity tsy mahagaga zany tsy mahagaga raha tsy menatra izy satria maninona vaninandro farany zao ka fotoana isehoany Kristy sandoka. Teboka faharoa Mateo 7:7 ary dia atolony ho amin'ny fahoriana ianareo ka ho vonoiny ary ho ala amin'ny firenena rehetra ianareo noho ny anarako. Rehefa zany zavatra hitantsika eny anivon'ny fiangonana hiaran'ny fankalana sy fanenjehana eny anivon'ny fiarahamonina maro isan-karazany eny dia hitantsika zany ankehitriny dia hiaran'ny fanenjehana sy fankalana ny mpivavaka kristianina tsy ho an'ny jiosy velively koa ny tena nambaran'i Jesosy eto maro tsara ny amin'ny tapany faharoa ala amin'ny firenena rehetra ianareo noho ny anarako ny jiosy ankehitriny mandraka ankehitriny dia tsy mbola mino an'i Jesosy ho zanak'Andriamanitra. Zany ny teny eto zany dia mivantana avy hatrany ho an'ny mpino kristianina. Zany zava-misy ankehitriny eny anivon'ny fiarahamonina raha tsy resaka tsika andreo karazana fanenjehana sy fankalana eto anivon'ny Facebook ny amin'ny hoe fivavahana kristiana na tonga andreo fantrana maro isan-karazany aty amin'ny firenena afrikana dia enjeh na ankalaina zay tsy izy mpivavaka aza atao mahagaga zany fa rehefa misy zany ety anivon'ny fiangonana rehefa zany mahazo ny fiangonana miaino anatin'ny vaninandro farany sika ary eo ampiandrasana ny fiavian'i Jesosy. Teboka manaraka Mateo 5:20 ary izy mpaminany sandoka maro hitsangana ka amitaka ny maro. Mino fa tsy ho resantsika ela betsonga ambatiny amin'ny resaka hoe mpaminany sandoka sy ny asa faminaniana sandoka ity fa hitantsika ny zava-misy ankehitriny eny anivon'ny fiarahamonina eny izay zavatra ho resana amintsika ahoana moa no ahafantarantsika ny amin'ny hoe sandoka ilay izy na avy amin'Andriamanitra amin'ny ankapobeny ny fanomezam-pahasoavana ao amin'ny baiboly dia natao mba hampandrosoana ny fiangonana ny asa faminaniana dia natao dia isan'ny fanomeza pahasoavana zany hoe raha ny tokony izy zany dia natao mba hampandrosoana ny fiangonana rehefa miala amin'izay tanjona anankiray izay ny zavatra ataon'ny mpaminany anankiray mba hampandroso ny fiangonana dia fantaro tsara fa sandoka izay ohatra apalaza amin'ny tenany ohatra izy no deraderaina sy omemboninahitra rehefa maminany iny ohatra navoriny arena be na tonga azy mpanankarena rehefa zany zavatra misy hitantsika dia fantaro avy hatrany fa sandoka ilay izy fa tsy avy amin'Andriamanitra. Jereo vao amin'ny asan'ny apôstoly 2:12 rehefa manana fotoana ianao dia fantaro fa misy tantaran'ilay tovovavy kely anankiray izay manana fanamavaly sy Paoly tamin'ny fotoanandrony fa dia io tovovavy io dia naminany tokoa saingy faminaniana sandoka no nataony ahoana moa no anambarana hoe sandoka ilay izy marina zavatra lazaina tena marina matoa ilay tompony nanankarena be sy laza voninahitra zany hoe tena nandeha mihitsy ny asa faminaniana nataony ary marina ny zavatra ny lazainy saingy sandoka ilay izy satria nahoana
tamin'ny fotoana anankiray de noroam-polo ny fanamaloto tao anatiny de niala ary de tezitra ilay tompony tamin'izany zavatra nisosiny tranga izany midika izay zavatra tena horesana amintsika midika zany fa tsy izay milaza na manao faminaniana rehetra akory de marina na de marina za zavatra resany aminao ianao zao nytonanao zao ny anaranao de tena enjana be de profeta marina izy ty fafantaro fa rehefa miala amina fampandrosoana ny fiangonana ny asa ataony fa mifototra amina resaka rena sy vola sy voninahitra de sandoka izy izay raha avy moa ny fotoana de amoaka video eto video nataona mpanompon'Andriamanitra anankiray nafahan Jesosy tamin'io faminaniana sandoka io efa mpanompon'Andriamanitra tany amin'ny degré faratapony zany no nafahan Jesosy secret marina no ambarany amin'ny témoignage zay ataony ho alefantsika eto zay amin'ny fotoana mampety azy fa izay tena ambara amintsika rehefa zany zavatra misy eny anivon'ny fiangonana rehefa manomboka miamaro ny mpaminany sandoka hitantsika de fantaro natany vanandro faransika ary eo ampiandrasana ny fiaviany Jesosy. Teboka lehibe faefatra timboty voalohany toko faefatra andininy voalohany fa ny fanahy milaza marina fa amin'ny andro aorina de hemitra amin'ny finoana ny sasany manaiky fanahy mamitaka sy fampianarany demony zany zavatra misy ankehitriny hemitra amin'ny finoana ny sasany tonga amin'ny fiamorana zany de mitovy amin'ny Tesaloniana faharoa toko faharoa andininy fahatelo tsy maintsy isy loha ny fiamorana eny anivon'ny fiangonana de ho avy le lehilahy no taozy isy Paoly apôstôly zay ho avy ny fiaviany Jesosy sy ny fanangonana antsika eo aminy ina moa zany no asika resanany amin'izany hoe fisehon'ny fiamorana eny anivon'ny fiangonana zany miakapobeny loha izy de fa azo jerena azo resanany amin'ny hoe resaka fiverena andalana maro isan-karazany olona mivavaka taloha de niemitra raha feo izy lasa tsy nivavaka intsony mihitsy eo koa reny karazana ady an-trano maro isan-karazany eny anivon'ny fiangonana ireny tsy fandrosoana mihitsy ny dikan'ireny fa fiemorana miady ny fiangonana miady ny mpanompon'Andriamanitra mibody toerana ny sasany tiaka an'ilay toerana mifanaratsy etseroa de tsy misy zava-banina tsony mihitsy eny am-piangonana eny misy karazana skandale maro isan-karazany zay tsy fahita hatramin'izay mpanompon'Andriamanitra mijangajanga manodikodina volam-piangonana maro tena tsy ho tanysaina fa maro tsika angamba mahafantatra tsara an'izany fa de tena lasa anjakany jiola tanteraka mihitsy ny fiangonana ankehitriny ina mahatonga an'izany tsotra be ny fiemorana rehefa miemitra de zany zavatra misy raha fiangonana mandroso tsara raha olona mandroso tsara tsy ho tafalatsaka anatina skandale maro isan-karazany mihitsy fa miemitra amin'ny finoana izy zay matoa tonga ao anatiny ilay karazam-pahotana maro isan-karazany tsy mahagaga zany fa maneho ny amin'ny vanandro farany. Hitantsika koa na hoe manaiky fanahy mamitaka amizao fotoana zao de maro be ny olona manana an'ity antsoina hoe fanahy mamitaka ity tahako ny manana fanan'Andriamanitra tokoa satria rehefa mivavaka de tena mivavaka mibadabada tena miteny tsy fantatra rababa malaza zao ny resaka rababa amizao miteny tsy fantatra daholo akamaroan'ny olona rehefa mivavaka sy mitory tena de tena fanan'Andriamanitra mihitsy ny ao anatin'ity olona ity nefa rehefa enona zay zavatra mbarany sy zay zavatra atoriny na iconseillen'ny olona de hita fa zavatra miala amin'ny tenin'Andriamanitra ary eo no afantarana fa fanahy mamitaka ny ao anatiny amin'izay fotoan'izay tsika mila mahay baiboly tsara aloha vao afaka mahafantatra hoe diso ny zavatra lazain'izany na koa hoe marina fa izay zavatra mbara amintsika aloha de aty amin'ny andro fotoan'andro farany de anaiky fanahy mamitaka ny olona zany hoe izay zavatra mbarany eo de hoeken'ny olona neny fanahy de fantatra zao aza fa mamitaka ilay fanahy ao anatiny. Manaiky fampianarany demony izany koa no voalaza teo iny manaiky ny fampianarany demony inona moa ny dikan'izany ankehitriny de tsy de liana loatra tsony ny olona ny amin'izay saine doctrine ozy izy tsika na ireo tena fotom-pampianarana marina fa ny mahaliana ny olona de ahoana ny fomba ananan-karena ary de tonga amin'izay ireo fampianarana maro isan-karazany miditra eny anivon'ny fiangonana ny amin'izay hoe tokony atao mba ahafahana mitombo harena
misy ny hoe fomba atao mba hafana mandray fanasitranana teo sitrana amin'ny kansera ianao ohatra ty raisiko ty zavatra misy matetika ankehitriny ty hoe amin'ny 12 alina ianao mifo mivavaka raha tianao no sitrana amin'io kansera io satria amin'ny 12 alina no mandalo ilay anjely mpitondra fanasitranana momba ny kansera na hoe resaka arabola mila mifo ianao amin'ny ray maraina fa amin'ny fotoana io no afany anjely mitondra ny valimbavaka ho anao amin'izany rehetrarehetra izany de zavatra tahaka izany hitantsika fa zany tokoa ve no ara-baiboly anefa de mifono resaka fanompotsam-po maro isan-karazany resaka hevi-daliny satana maro isan-karazany no ampidirina sy zaraina amin'ny olona ankehitriny efa tonga eny anivon'ny fiangonana zany fampianarany de amin'iny no iantsona anyreny zay isariana saitsika tsy mahagaga zany fa rehefa tonga zany eny anivon'ny fiangonana de miaina amin'ny vaninandro farantsika mazava ho azy teboka manaraka Daniela toko 12 ary ianao ry Daniela dia horonao ny teny ka sy tomboka sy ny taratasy mandra-piavin'ny andro farany maro mazoto andinika ka hitombo ny fahalalana zany gamba de tena famantarana lehibe amintsika miresaka izao fa ny fahaizan'ny olona baiboly amin'izao fotoana izao de tena matalanjona sy mahagaga amin'izao ngamba tsy de misy olona hoe tsy mahay baiboly zany tsony tsy tamin'ny fotoana taloha de tena mivanaka mihitsy rehefa iresana boky ny apokalipsy de tena tsisy azo mihitsy na ndray fa amin'izao tsika amin'izao fotoana iresantsika zao de tena mahay baiboly ny olona ary indrindra fa ny tenin'ny faminaninana hoana ny ambarany tenin'Andriamanitra ato ahoronozy izy loha ny teny ka sy tomboka sy ny taratasy mandra-piavin'ny andro farany manao azo tomandinika ka hitombo ny fahalalana zany tamin'ny fotoana andro nanomezana ny Daniela andreo faminaniana maro isan-karazany de niteny mihitsy loha ny lay anjely tamin'izany ahorono mihitsy loha reo horonam-boky io hoe zaza mandinika an'io koa renao nandinika an'io ary ianao tsisy ho zavatra ho azonao mihitsy hoe takizay mihitsy zany le tenin'Andriamanitra eto fa amin'ny andro farany de amin'izany ny olona azoto andinika amin'izany de hitombo ny fahalalana zany zava-misy ankehitriny mazoto mandinika ny olona mitombo be ny fahalalana ny amin'ny tenin'Andriamanitra tsy mahagaga zany fa marika amantarana fa miaina amin'ny vaninandro farany isika Petera faharoa toko fatelo andiny fatelo hatramin'ny fahefatra fa fantatrareo voalohany indrindra fa amin'ny andro farany de isy mpaniratsira ho avy aniratsira mandeha araka ny filany ka manao hoe aiza ny teny fikasana ny amin'ny fiaviany fa hatrizay no tianindrazana mandry de maharitra tsy miova ny zavatra rehetra eny hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao minova de samy mahita an'izany ngambitsika eto amin'ny Facebook eto faniratsirana tenin'Andriamanitra indrindra fa ny amin'ny fiaviany Jesosy rehefa miresaka zany de aiza ihany io rovina rehefa ela lisa no ny tantaran'izany sy ny tenan'izany nataon'ny olona amin'izao fotoana izao ary de olona tena mahay baiboly mihitsy ireo olona mpaniratsira ireo raha tsy mahay baiboly tsy haniratsira satria tsy misy zavatra hainy fa tena hainy tsara mihitsy ilay baiboly matoa izy maniratsira an'le izy efa ela be na enona izany afantarana izany mandrak'izao tsy misy tsy mahagaga zany fa manamarika ny vaninandro farany teboka manaraka Timoty faharoa toko efatra andiny fatelo hatramin'ny fahefatra fa ho avy ny andro izay tsy zazakan'ny olona fampianarana tsy misy kilema fa angedidy sofiny izy de moro-mpampianatra ho azy araka ny filany ary ampiala ny sofiny amin'ny teny marina tokoa izy ka hivelo amin'ny angano tsy azakan'ny olona fampianarana tsy misy kilema mino fa de samy mahafantatra an'izany ka amintsika mahita an'izany tsy de tena liana tsony olona amin'ny resaka hoe fibebahana resaka hoe fitoriana momba ny fahotana resaka momba ny famonjena tsy de tena mahaliana ny olona zany de tena zapen'ny olona mihitsy izy ny fomba fiteny rehefa zany zavatra lefesa eto amin'ny Facebook fa rehefa resaka hoe mampanakarena hoe tapeo ny amen de isy vola be hiditra ho tokantranonao hiadany ianao sy ny sisa liana ny olona de tena amen tsisy farantsony tsy mahazaka ny olona zay tena fampianarana marina tsy misy kilema batisa ohatra de tena tsy misy mino tsy zany tsy misy dikany zany inona zao ny tena mamaika ny olona bon rehefa mino fotsiny de fa zay ka mino taka le jiolahy teo ambony azy fotsiny mino fotsiny de zany zavatra tena ilain'ny olona sy tena tian'ny olona ankehitriny fa ilay tena fampianarana marina ny amin'ny fibebahana ilaina mibebaka rehefa tsy mibebaka ianao tsy andray famelan-keloka rehefa tsy voavela heloka ianao tsy tonga ny an-danitra mazava ho azy mila atao batisa ianao fa zay misy atao batisa novony tsy mahaliana ny olona zany tsy zany zavatra de tavon'ny olona ny olona le tsotsotra moramora mino fotsiny de ampy andraisako famonjena po ankoatr'izay de ilay
apatavitavy ny nofo koa ampanambola sy ampanankarena atonga an'Andriamanitra hita tsy mahagaga zany zany zavatra misy ety anivon'ny fiangonana amin'ny vanandro farany. Teboka manaraka Apokalipsy 3:7-8 sorato amin'ny anjelin'ny fiangonana Laodikia. Zao lazainy amena dia lavavolombelona matoky sy marina izay nandoan'izao zavatra no arian'Andriamanitra izao. Fantatro ny asanao fa tsy mangatsika na mafana ianao. Leo mangatsika ianao mafana ianao fa satria matimaty ianao ka tsy mafana na mangatsika dia efa alohan'ny vavako. Fa io ianao manankarena sy efa niary fananana be ka tsy mananjava-mahory kanjo tsy fantatrao. Fa ianao lay hory sy mahantra sy malahelo sy tsamba ary mitanjaka. Ny toetoetra ny Laodikia izany no toetra ny fiangonana hijoro aty amin'ny andro farany. Fiangonana tany Laodikia dia isan'ireo fiangonana 7 nahazo hafatra manokana avy amin'ny Jesosy anampitondraina ho an'ny Jaona ary dia ireo fiangonana tany Laodikia ireo no nahazo hafatra farany. Raha tantara dia efa lasa ny tantaran'ny Laodikia izany raha mijerentsika any amin'ny Kolosiana 4:4 dia miverimberina ny anaran'izany Laodikia izany. Maninona nefa no ambara fa dia izany no toetra ny fiangonana hijoro aty amin'ny andro farany. Laodikia no nahazo hafatra farany amin'ireo fiangonana 7. Raha toizantsika manomboka amin'ny Apokalipsy 4 hatramin'ny farany tsy misy resaka fiangonana intsony. Zany hoe ara-paminaniana zany dia ny fiangonana Laodikia no toetoetra ny tahaka ny fiangonana Laodikia no toetra hijoroan'ny fiangonana aty amin'ny andro farany. Inona ireo toetra mampiavaka an'ity fiangonana tany Laodikia ity? Toetra anankiray voalohany araka nambarany 15 sy ny 20 amin'ny Apokalipsy 3 teo fiangonana matimaty. Dia ny toetra amin'ny faharoa mampiavaka azy izy ireo dia fiangonana mpanan-karena. Anjarantsika mandinika ankehitriny ny amin'izany famarinany ten'Andriamanitra zany. Tanteraka ve zany famantarana zany ny anivon'ny fiangonana ankehitriny? Maninona inona atao hoe matimaty ny fiangonana anankiray dia tsika ihany mahita ampitahony tamin'ny zava-nisy tamin'ny taloha rehefa mipoaka ny fifohazam-panahy teto Madagasikara ohatra na ny tantaran'ny fifohazam-panahy amin'ny ankapobeny tany any amin'ny taona 1850 tany nanomboka ny fifohazam-panahy dia hitatsika fa mangetaheta ny olona rehefa mivavaka mitomany fatratra tena mivavaka an-dranomasy tena hoe mitady ny tavan'Andriamanitra fa amin'izao fotoana izao dia olona manambonimbony tena maro ny isan'ny fiangonana mijoro tena maro mihitsy ny olona tonga lasa mivavaka fa mivavaka nefany dia hitanao hoe tsy dia tena mahatsapa ninina fa dia mba mivavaka anarana fotsiny fiangonana matimaty. Etsy andany izy fiangonana matimaty, etsy ankilany nefany izy manan-karena ara-no fary tsy mahagaga zany satria noana zany ny matimatesan'ny fiangonana maro ankehitriny dia tena resaka ny ampatavy ny ara-nofo ny resaka fitoriana raha fotsiny any amin'ny fananan-karena sy ny fananam-bola ary dia zany no antony mahatonga amin'ny fiangonana ankehitriny io milasa mpanan-karena ary dia marina mihitsy ny famantarana ambaran'ny Baiboly ato. Misy kisarisary zary tena alefa ny olona eto amin'ny Facebook eto ny manambarany amin'ireny hoe zao lesy ny fiangonana aty amin'ny fireneny lahy dia zao ny fianarana aty amin'ny fireneny lahy. Dia inona izy rehefa jerena le fiangonana 5 étoiles be mpivavaka ao anatiny luxe be daholy ny fitaovana ampiasaina raitra ny tomobile dia tena amin'le tena hika farany ny trano fianarana nefa etsy ampitany etsy fa lafa kely zara raha misy tafo zara raha misy seza rehefa jerena tokoa izy to mampalahelo nefany inona moa fa zay aloha famantarana sy faminaniana efa voalaza amin'ny Baiboly fa ny parany ihany aloha ninona zavatra ao ambara dia ny fiangonana anan-karena nefa matimaty ka zany zavatra misy ankehitriny manan-karena ny fiangonana amintsika amin'ny resaka izao tena hoe zany tena hoe mahagaga sy mahatalanjona mihitsy tena enjana kosa aloha lizy ny tsy misy maharatsy kory ny resaka hoe fananan-karena indray moa zany dia ataontsika faux débat izy nareo ve zany tsy tiana-karena tsisy olona tsy tiana-karena zany samba tianam-bola daholo ny olona fa izay averina amintsika foana ny nanokafana fiangonana tsy ho amin'ny resaka fananan-karena mihitsy kory natona amin'izeny Jesosy atsika tsy ho amin'ny fananan-karena fa raha tiana-karena tsika dia ampitombony ora iasy sanandana miasy tsy misy maharatsy an'izany tsy misy maharatsy ny volany tsy misy hoe dia maniry ny antitra zany fa rehefa tiana-karena ndana miasa ampitombony lera iasana fa rehefa kosa ataontsika ampidirintsika ty amin'ny resaka fiangonana ny resaka hoe rehefa mivavaka dia tokony anan-karena dia lasa tafiditra anatina skandale maro isan-karazany zay amin'izay tsika dia io amin'izay mahatonga ny hoe firenena be mpivavaka nefany
be mpangalatra tsy misy miovafony olona satria nahoana mpivavaka anarany fotsiny maika ny olona rehefa maninona ny antony ivavahany olona mba hanambola sy anakarena fa tsy iovafony de zao ny zava-misy ary manambarana zany mitsy ny ten'Andriamanitra eto raha toizantsika ny vaky teny amin'ny apokalipsy 7:20 de mazava ny ten'Andriamanitra eto indro mitsangany eo ambaravarana ka mandondona misy fiainany feo ka mamono baravarana de hita ho amin'ny ka hiary misakafo aminy ary izy amiko zany hoe manan-karena ranofo le fiangonana nefa tsy manana an Jesosy araka io mbola eo ambaravarana mandondona andray zava-vao mampalaelo zany zavatra misy zany nefa ny zavatra misy ankehitriny fiangonana manan-karena mipopoka tena hoe resaka lamody sy ny sisa tsy ho tany saina amintsika angamba ny zava-misy eny anivon'ny fiangonana ankehitriny nefa mahantra ra-panazara raha manana an Jesosy tena tsy manana mihitsy aza mahoneny zany nefa mahonena nefa tsy atao magaga satria miaina amin'ny vanandro farany isika io kay teboka farany Matthieu 5:20 ary otorina amin'izao tontolo zao ity filazantsara amin'ny fanjakana ity vavolombelona amin'ny firenena rehetra de vao tonga ny farany nataontsika farany io satria nahoana io no teboka lehibe indrindra sady farany rehefa zay zany ny zavatra misy ety anivon'ny fitorina ny filazantsara rehefa tapitra mandre daholo izao tontolo izao de tonga ny farany zany hoe tsy miaino anatin'ny vaninandro farany tsontsika amin'izay fa efa tonga de tonga ny farany raha ho faritatsika tsotrany amin'ny ity hoe zao tontolo zao mandre ny filazantsara ity zao tontolo izao de rehefa jerevantsika ny famaritana tsotran'izay fanambarana izay de karazana vondron'olona maro izy ity zany tsy hoe olona tsirairay fa misy vondron'olona maromaro na antokon'olona maro hita ao anatina firenena sy ny sisa de reno mitambatra antsona hoe izao tontolo izao ka raha jerevantsika ny fiparitahan'ny tenin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao de tena miaza kazaka zay tsy izy tsy misy tsongamba amin'izao fotoana izao ka firenena tsy mbola tonga ny filazantsara ny firenena rehetra efa presque tonga ny filazantsara fa ny tanàna izay hoe malazaintsika teo io hoe vondron'olona ny amin'ireny sisa no mbola misy tsy tonga ny filazantsara ohatra any amin'ny tanànany Amazonia reny ohatra any amin'ny Corée du Nord koa de mbola betsabetsaka ny tanàna izay any ambanivohitra be tsy mbola tonga ny filazantsara tahaka izany ihany koa ny any Inde sy ny zavatra tahaka izany zany hoe amin'ny ankapobeny zany de tena kely sisa ny pourcentage tsy mahafeno ny fepetra amin'ity fahatongavan'ny filazantsara eny amin'izao tontolo izao ity fa amin'ny fotoana tongavany zany amin'izao ny internet de tena mianaka zay tsy izy ary tamin'ny fotoana izay nampiroborobo an'ity internet ity no namparitaka aingana indrindra ny resaka filazantsara ary de ho hitantsika fa tsy ho ela intsony izany hoe izao tontolo zao andre ny filazantsara izany fa teboka lehibe anankiray zay rehefa izay ny tanteraka fa tapitra mandre filazantsara zao tontolo zao point tapitra tonga ny farany metraka ny veloma mandra-peona mandra-pitafa ho amintsika ho amin'ny video manaraka indrasa miary ho tahin'Andriamanitra veloma